Mifanandrify amin'izay ihany miantso amin'ny fiamelona trandry ary ny tokony isin'ny fitantanana mahomby eo anatrehan'ny varavarana misokatra ho an'ny Madagasikara eo amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany ny vondrona Européenne tamin'ny alalan'ny masovondrona Européenne Andriamatoa Leonidas Tezapsidis vaovao nangony Marc-Antoine Sirakotorson. Anisany mahatsapa ihany koa ny mahasovoan'ny vondrona Européenne miasa sy mony eto Madagasikara Andriamatoa Leonidas Tezapsidis fa afaka mampandroso ny firenena ny fitrandrahana ireo renakibon'ny tany ao aminy. Noho izany indrindra ary dia miantso ny tenany mba apetraka mazava ny fanjakana tsara tantana indrindra ny fametrahana ny lalàna amin'ny fanandrify amin'izany ahafahan'ny vahoaka malagasy mahazo tombony amin'izany fitrandrahana izany. Fa anisany nasiany teny lehibe ny mahakasika ny fitsarana sy ny fametrahana ny tany tan-dalàna izay fototry ny fampandrosoana maharitra. Nambarany mahasovoan'ny vondrona Européenne fa azo atao antoky ny fampandrosoana amin'ny firenena iray ny fitrandrahana ny renakibon'ny tany saingy indraindray ihany koa dia lasa fototry ny korontana sy ady ao anatin'ny firenena iray izany. Misy hono nambarany ireo firenena izay afaka niroborobo tamin'izany fitrandrahana izany toa ny Norvège saingy misy ihany koa ireo lasa miady hatrany noho ny fitsinjarana tsy mipaka ny vahoaka ireo harena azo avy amin'izany.